ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana mampiadanana sy avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy-Kristy tompontsika ary ny firaisana ao amin'ny fanahy-masina. Alahady natokana ho amin'ny komity fandrenana tsangam-baton'ny Martiora eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy-Kristy eto Madagaskar. Mbola iombonantsika rehetra koa anefa ny teny izay iraisantsika ny amin'ny hoe mifampaherin'ny mino. Andao arariavana hitsangantsika hame voninahitra an'Andriamantsika amin'ny alalan'ny salamy 120 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany teny izany. Jehovah, ny helinao ny mpanjaka ary indrena ny vonona amin'izanao. Ningiren'ny fony dia menao azy ary mianakatahan'ny olona sy mbalavinao. Fa notsenainao fitahiana soa izy teo andohana sy nao saky-voninahitra tena volamena. Aina nangatahaka aminao dia menao azy zany dia andro lava mandrakizay Regie. Lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao. Laza sy voninahitra nataony taminy fa nataonao mandrakizay izy. Amfalianao indrindra amin'ny nataonao izy. Fa mpanjaka mahatoky an'i Jehovah ary ny fandrahoana indrindra dia tsy ambosoroso izy. Amen. Vavaksika tompoko. Dia zany tonkira-panahy zany Andriamanitra rainay no entinay manantona ny seza fiandrananao amin'ity anio alahady ity no ny amin'ny fahatsiarovanay fa tsara ianao ary mpanao ny tsara dia nisy ireo Martiora dia tao tanindrazanay
sanan'olotra ny ainy tsy nivadika taminao. Anisan'izany zay ankehitriny ka mifaly manoloana ny voninahitra ao rehefa avelanao hidera sy ame voninahitra anao amin'izao toerana izao. Mametraka tanteraka ny fiainanay zay tompo mba hanjakanao ary mahatoky zay fa enao zay efa niandry anay teto no anamarana ny fotoana rehetra fa melo lalana anay amin'izany ianao. Dia apetraka eo ampelantananao ny fanompoampivavahana rehetra mba hitanay ny voninahitra ao. Dia misaotra tamin'ny fitantananao tompo amin'ny anaranao Jesosy no angatanay ny vavaka. Amen. Toy izao arariavana ny sitrapon'Andriamanitra ho amintsika ho amin'ity alahady ity izay entintsika andiniana ny tenantsika. Aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana fahatolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy nefa maty nefa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadiana ho an'Andriamanitra. Sambatra ny mahitsilala izay maneraka raha Jehovah, sambatra izay mitantany fahafoleny ka mitady azy ny fony rehetra. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, ninao ilay rainay amin'ny alalan'i Jésus-Christ zanakao, ilay natolotro faty teo ambony hazo fijaliana mba hisolovonanay. Menatra sy mangay zay manoloana ny sitraponao satria tsy samanolotra ny ainay zay. Ary indraindray zay dia voataona mihitsy tsy hanao ny fahamarinana miara-dalana aminao. Misaotra anao anefa fa tsy mitsahatra ny mananatra sy manolo-tsaina anay ianao mba hahazahoanay ny fahasoavana sy ny lanitra avy any aminao rahatrizay. Tompo, efa niteny ianao dia meteza mba manondray izay fitalahoana ao anatinay tsirairay avy. Mba ho avelanao ane ny elokay tamin'izay nandaozanay anao. Mba hamindranao fo ane zay tamin'izay tsy nasahinay nijoro ho amin'ny fahamarinanao. Ataovy tsaroanay fa matoa izay nitao aminao tamin'ity toeranay ity amin'ity andro anio ity, dia tianao mihitsiny tsy vadika aminao satria ny tenao nefa niteny fa ny olona izay mahalala an'Andriamanitra kosa dia hifikitra amin'izany ka hankatoa azy. Tsy navidy izay tompoka mamelany elokay mamindra fo aminay. Dia mpatanterao aminay fa Andriamanitra tsara ianao mamela eloka ary mamindra fo. Misaotra tompo. Amen. Amen.
tao isakantsika ry havana andray ny teny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra raintsika. Fa fonombola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'androny hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saingy tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany sa maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Koa maika aza ny hamonjeny atsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika. Sambatra ny olona izay voaferany sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehovah eka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ataontsika ny fanekempinoana larana voalohany irasantsika amin'ny mendrehetra eran-tany. Dia toy izao arary havana afatra atolotra ho an'ny FJKM iray manontolo izay manaraka izao fandaharana izao ary everina fa ifenam-pialatana antsika rehetra ny fandaharana ny izao afatra izao. Fa ny olona izay mahalala an'Andriamanina kosa dia hifikitra amin'izany ka hankatoa azy. Daniel 2:20 ny andininy 2:30 tapany by. Mifampahery ny mpino. Ry havana ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny komity fandrenana ny tsangam-baton'ny Martiora izay anisan'ny asa eto anevo ny fiangonan'i Jésus-Christ eto Madagaskar. Noho ny fitsimbiana izany komity izany amin'ireo asa sy andraikitra nomeny mba hatao ho fanehoana ny finoana tahaka an'ireo zoky Martiora teto anevo ny tanindrazantsika. Ity taona 2020 ity dia fantatsika fa taona iandrasantsika izay endrika fanavaozana samihafa. Ka izany indrindra no anoloranay komity fanorenana ny tsangam-baton'ny Martiora fisaorana tany antsika rehetra
efa niara-nombon-dalana niaraka tena ny fampahery taminay ny amin'ny fananganana ny foto-drafitrasa izay fantatsika ny kianja eny amin'ny toeram-panomanana ivato akoatran'ireo izay efa vita tamin'ny fotoan'androny. Andriamanitra manakare-pahasoavana ane hamaly fitiny tsirairay avy na isam-batan'olona izany, isam-pitandremana, isam-piangonana sy nodam-paritany. Eny ny birao ny mpiandraikitra foibe sy ny mpiandraikitra foibe rehetra izay nanaiky sy nankatoa ny fisiny izany komity izany ary niaraka nanaiky ny fandaminana rehetra. Voninahitra tamin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny finoana no takiana mba haneo amin'ny asa na dia eo aza ny fahasarotan'ny fiainana ianantsika rehetra izany. Ny tompo Jesosy Kristy mbola momba antsika. Koa akoatra foto-drafitrasa io dia ao ny asa fitezam-pinoana sy fampafantarana ny tantarandreo Martiora teto an-tanindrazantsika amin'ny alalan'ny fandaharana feon'ny Martiora ao amin'ny radio fahazavana isaky ny atalata voalohan'ny volana amin'ny valoraly. Manentana antsika mba hiaino izany satria ho fantatritsika ao ny antom-pisina tanjona ary ny tarigetra ny komity fandrenana ny tsangam-baton'ny Martiora, indrindra ho antsika taranaky ny Martiora koa antsony isika satria fantatritsika fa sa ireo ray aman-drenitsika nanolotra ny ainy ho an'Andriamanitsika. Ary ho apetraka koa ho fandaharana iraisana atreto ny alibavaky ny Martiora izay ho tanterahana isaky ny 14 Aogositra ao amin'ny tranovato FJKM Ambatonakanga. Isaorana feno ny asa fitoriana ny filazantsara ao amin'izany fitandremana izany, manao vaindon-draharaha ho fitezam-pinoana hatrany sy ho fampahirezana antsika tsirairay avy. Ho tanterahana ihany koa ary ho raisina ho tanterahana ny diabean'ny Martiora, ho manina sy entanina sady amin'izany tsika riavana. Ezaka hatrany koa izay komity fandrenan-tsangam-baton'ny Martiora mba hametraka amin'ny toerana samihafa sy mahamety azy ny anaran'ireo Martiora mba ho anisan'ny fanotra ho amin'ny finoana, ho amin'ny taranaka ahalalan-tsara fa tsara ny Andriamanitsika ary tsara ny makatao sy miaritra miara-dalana aminy. Izany no ezahana atao moa riavana dia mba ho voto ny filazantsara tokoa Madagaskar ary ny tantara dia anova ny tantara dia iova araka izany fahavotosan'ny filazantsara izany. Na ny foto-drafitrasa na ny fitezam-pinoana amin'ny endriny maro izay ny tamisaina teo dia samy ilana ny fanohanantsika fiangonana sy ny kristianina tsirairay avy satria ilana vola avokoa izany ka mahatoky izay riavana fa na tsy manam-bola azy itsika zava-dehibe ny vavaka manana moa isika dia tsy hanadino ny rakitra faharoa izay ny rakitra rehetra izay azontsika tolotra ho amin'ny asan'ny komity fandrenana ny tsangam-baton'ny Martiora. Raha misy kosa ny fandrezam-pahasoavana hafa dia aza misalasala satria olom-bao antso isika haneo asa tsara manoloana izany asan'Andriamanitra izany. Koa na ny rakitra na ny fanomezana raha misy koa ny fanontaniana sy etaeta te hirotsaka ho isan'ny komity fandrenana ny tsangam-baton'ny Martiora dia mivomon-danadana ao antsika riavana ny varavarana 300 riana fahadimy ao amin'ny FOB FJKM handraisana izay rehetrarehetra azontsika atolotra. Mifampahery ny mpino. Koa mahereza riavana fa Andriamanitra tsy mba manao tsy marina ary tsy mijery fotsiny izay rehetra vitantsika araka ny eo amin'ny Josoa toko voalohany ny andininy fahasivy tapany B. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Tonga eo amin'ny fotoana fankalazana ny ten'Andriamanitra isika riavana koa aoka iombanam-po ampana any amin'izany isika isy ny taribavaka ary ovakina amin'ny sesy ny tenin'Andriamanitra aoriana ny hira izay ho tanterahantsika. Amen.
Iombavaka sika ry ava-malala ao amin'ny tompo. Misaotra Zao Kristy eo amin'izao fotoana omenao anay izao izay hideranay sy hanomezanay voninahitra anao eto amin'ity toerana ity. Misaotra anao aho tamin'ny tantananao anay tsirairay avy tonga eto izao. Misaotra Zao Kristy eo amin'ireo malagasy mpiray tanindrazana aminay izay niaona taminao ka niova fo, nifidy anao sy nandray anao tao am-pony ary nifikitra taminao ka nijoro vavolombelona tamin'izany teo amin'ny fiainana manontolo ary lasa Martiora ny finoana anao. Ampio zahay rehetra hatsiaro tena fa kristianina hitombo finoana anao ary hanolotra ny fiainanay ho tantaninao pahary satria sy misy maharombaka ny eo an-tananao. Raha hanolotra ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ny mpanomponao dia ianao ane hanolo-tsaina azy ahafahany mizara ny teninao araka ny sitraponao. Ireo izay hamaky ny teninao kosa dia ianao no hampiteny ny vavany, hahaizany mamaky izany araka ny tokony ho izy. Omeo ny afatrao ny mpanomponao izay hitondra ny teninao ho anay, ka ny sitraponao rery ihany anie no ho voateniny aminay, ary izahay mihainy kosa dia ampio hahay andray izay voalaza aminay ka sy homenatra fa ho sahy hijoro vavolombelona ampifampiarana ny teninao eo amin'ny fiainanay, mba ho kristianina tena mpakatoanao fa sy kristianina mpiasara velasi sy mpihainy fotsiny ihany izahay, ka hamitaka ny tenanay sy hamitaka ny mpiarabelona aminay. Amin'ny anaranao masina Jesao Kristy Tompo no anandratako izao vavako izao. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora sika izao ry havana, koa ny tenin'Andriamanitra anorenana izany afatr'Andriamanitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izany dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 2:20, ny 2:30 tapany Asiby, mivaky toy izao aminaran'i Jesao: nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Nefa izao mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ny lohahevitra amin'izao volana izao moa ry havana dia hoe mifampahery ny mpino. Izany ny lohahevitra iombonantsika amin'ny FJKM. Sakafom-panahy izay atolotra antsika zany dia fifampaherezany mpino, fifampaherezany. Martiora dia maty noho ny finoanan'Andriamanitra. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina io fa talohan'izany tsinona teto amin'ny nositsika dia nanana finoana hafa, fa rehefa tonga kosa ny mpitoro filazantsara dia lasa nanana finoana an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Tamin'izany no namoizan'ny Martiora ny ainy tamin'izany finoanan'Andriamanitra izany. Reto misy Martiora vitsivitsy rakizy mba ho tsara fantatritsika na dia efa fantatra ihany koa aza. Ohatra hoe raha salama Martiora fantatritsika hoe le fonina, le fonina fa maninona mino an'Andriamanitra ray zakana fanahy masina. Raha faralahy Andriamazoto ny le fonina koa. Ry Ramanandalana telo mianaka satria be voky Ramanandalana nidorana velona teny Faravohitra noho ny herin'ny finoana tao anaty. Ny 410 menadana varina teo am-pamarinana finosina tsy nangatahana ingosy mba hiala amin'izany finoanan'Andriamanitra izany. Zany anisan'ny Martiora. Tamin'izany rakizy dia tsy mbola nisy ny fitoeram-pivavahana fa tany atokantrano kristianina tany no mivavaka sy mifampahery. Dia rehefa misaraka moa dia hoe mampahery amin'ny manaraka indray satria nenjehana ny fivavahana kristianina. Ankehitriny efa malalaka ny fivavahana kristianina. Fa ny finoana moa efa fantatsika fa ny finoana dia fahatokina amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita.
ka nasitatsika maso ankehitriny ara Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia mampiorona finoanantsika kosa ny fahatokiana azy. Eno inge ty takitara kely ty afafantarantsika an'izany hoe fifampaherezan'ny mpino izany. Indray maka ary zatovy sy tanora dia nanao fifaninanana ny mpanjaka. Zay mahavita hatramin'ny farany amin'ilay fifaninanana ho izy dia hiaraka hifampizara amiko ny fanjakana, hiara hitondra ny fanjakana amiko. Dia natao ny fifaninanana dia maro moa zany ny soratra anarana nanao an'ity fifaninanana dia tany amin'ny fanitsanana ny raha lasa no hifaninana farany. Dia hoy mpanjaka, zao nareo amin'ity tsy hifaninana intsony fa hifanampy kosa, fampahery zany nareo kareto. Tia misy siny anankiroa dia ty misy sobiky anankiroa. Dia mandeha any nareo eto amin'ity lavaka fatsakana ity. Rofinareo ny rano andavaky ny fatsakana dia araraka reo anaty sobiky. Tonga eto amin'ny jery ny asanareo raha riva. Dia lasa faly sy ravo moa ny anaran'ireto mpifaninana farany. Zany hoe fampahery zany izy rola. Ny olona mijery zany. Tovozina andrano nararaka ao anaty sobiky. Tovozina andrano dia memeny olona lasa dala. Rano dia toma ao anaty sobiky dia reo mparitaka eran'ny tanàn'ireo fotsiny. Dia ravo ohatrany tonga saina. Ohatrany adalan'ilay mpanjaka sika. Toma ony le rano dia atao anaty sobiky. Ty aloha efa adana farany ty ka efa zay ny tenen'ny mpanjaka dia ataoko ihany. Io ny anao fa lasa nitovoziny ny rano na rehefa ao anaty sobiky ny nitovoziny. Ariva ihany ny andro ary nyritra ny rano tao anatin'ny lava-patsakana. Rehefa nyritra ny rano dia misy zavatra mamirapiratra ao anaty sobiky. Vovo-bolamena. Vovo-bolamena ny tao. Nino zany faly? Fa isy valiny zao zavatra ho atao zao. Resy manodidina tsy tena tao anatin'ny fampaherezana fa nisy ihany kosa ataony teny hoe mahereza efa nataonareo moa ioko. Na dia somary manao teny mandrovy ihany ary. Izany ry tanora sy zatovy mifampahery amin'ny asa sy ny zavatra rehetra ataony mpino. Mifampahery ny kristianina na dia tao anatin'ny famonoana azy ny vokatry ny fanarahana ny Kristy. Ankehitriny efa tsy misy intsony ny fanenjehana kristianina eto amin'ny firenentsika kanefa mbola misy ady amin'ny finoana hifampaherezantsika. Ny tsenjerintsika zany dia le voasoratra teo amin'ny filazantsara araka ny Luka 2:2-3 manao hoe nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Averintsika miaraka hoe ry zatovy sy tanora, nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Avereno mafy tsara hoe anareo rery. Amen. An'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Zao dia hamaky ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana. Izany dia hitatsika ao amin'ny bokin'ny Daniel 10 raisiny eo amin'ny 9:20 atsahatra eo amin'ny 9:20 farany amin'ny toko io dia miampita isika eo amin'ny 9:20 ka hovakitsika amin'izany ny 9 voalohany. Daniel 10 9:20 ka hatramin'ny 9:20 ary tohizana amin'ny 9:20 ka hovakiana amin'izany ny 9 voalohany. Rehefa hitatsika ny soratra ry havana dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nisy indray nanana endrika olona nanendry akoho dia nampahery ahy ka nanao hoe aza matahotra ry lay malala indrindra, fiadanana ny eo anao, mahereza, eny mahereza. Ary rehefa niteny tamiko izy dia niahery aho ka nanao hoe aoka hiteny ianao tompoko satria efa nampahery ahy.
dia hoy izy: "Mofantatrao va ny aviako aty aminao? Ankehitriny dia hiverina hiady amin'ny andrinan'ny Persia aho, ary rehefa mivoaka aho dia indro ho avy ny andrinan'ny Grisy. Fa ambarako aminao izay voasoratra ao amin'ny soratra marina, nefa tsy misy misikina. Amiko anohitra ireo, afa-tsy Mikaela andrinanareo." Fa tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Dariusa Mediana dia nitsangana ampahery sy anatanjaka azy aho. Ho tohizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Filazantsara araka ny Lioka toko 2:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny andininy 4:30. Filazantsara araka ny Lioka toko 2:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny andininy 4:30. Ary nisy koa fifandirana tao aminy, ny amin'izay anankiray aminy atao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy: "Ny mpanjaka ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny manompo. Fa iza moa ny lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izao dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no naharitra nanaraka tamin'ny fanakampanahy niatra tamiko, koa izao dia manendry fanjakana ho anareo tahaka nanendren'ny raiko hoa, mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'i Israely 12. Ary hoy ny Tompo: Ry Simona, indro Satana efa nylofo hitady anareo ho kororoiny toy ny vary. Nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalanao." Ary hoy izy taminy: "Tompoko, vonina anaraka anao aho, na ho ao an-trano maizina, na dia ho any fahafatesana aza." Fa hoy Jesosy: "Lazaiko aminao ry Petera, fa tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahiny 3 tsy mahalala ianao." Ho faranana famakiana ny teny soratra masina, izany dia hitantsika amin'ny epistily nosoratan'i Jakobo. Jakobo toko 5, andiny 17 ka hatramin'ny 1:20. Jakobo toko 5, andiny 17 ka hatramin'ny 1:20. Toky ho an'ny kristianina azo paorino sy anatra samihafa. Ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavo ny Tompo. Indro ny mpiasa tany miandro ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany. Mandra-pahazony ny ranon'orana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo. Aza mifampimononmonina rahalahy, fandrao elohiny ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Rahalaiko, aoka mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo no alainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan'i Job, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny Tompo taminy. Fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindram-po. Amen. Ray masino, manamasinana ihany fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Hitsangana ary fiangonana malala hideran'Andriamanitra isika hitsena ny hafatry ny Tompo. Thank you.
rehefa fiangonana malala ho ampitomboina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy ny firaisana amin'ny fanamasina ny filazantsara araka ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo faharoa amby roapolo andininy fa efatra amby roapolo ka hatrany amin'ny andininy fa efatra amby telopolo no akana ny afatra amin'ny itianio ity filazantsara araka ny Lioka toko fa roa amby roapolo andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby telopolo ry havana malala raha nanaraka izany vaky-teny izany isika dia hita taratra ny fifandirana nisy teo amin'ny apôstôly angamba efa manandindo azy ireo ny ho fisarahana amin'ny Jesokristy no ny amin'ny toe-javatra maro samihafa izay mitranga ny mpisorona ny mpanoradalàna mikendry izay hahafaty an'i Jesokristy ary hatramin'isa dia efa nisy ny endriky ny fikatsahana ny famongorana ny filazantsara mba hisy Martiora dia ny maty ho faty ihany fa ny velona miady fahefana amin'ny tian'io ity ary dia te anontany aho iza moa ny lehibe ny filohan'ny repoblika va sa ny premier ministre filohan'ny repoblika ary iza ny lehibe ny premier ministre sa ny ministre antany ray ary iza ny lehibe ny filohan'ny FJKM ve sa ny filohan'ny KFTM ary antany eo anivon'ny fiangonana iza ny lehibe ny pastera filohan'ny fitandremana ve sa ny filohan'ny STK dia eto amin'ny ty perikopatily avana malala ny tompo dia tsy mamaly ny hoe na tsy miteny izy ny hoe tsy ilaina ny rindran-damina eo anivon'ny fiarahamonina tsy ilaina ny lehibe sy ny kely fa raha namaky ny soratra masina isika dia tsanina mampahafantatra ny tompo fa misy lehibe sy misy kely eo amin'ny rindran-damina izao tontolo izao tsy maintsy ho lehibe no ny zanaka ny ray aman-dreny fa ny apetraky ny tompo dia zao rehefa misy izany ambaratonga na rafitra mitrangesana dia ilaina ny mifampahery mba tsy hisy diso fanantenana ka dia handretry tena mandrakariva hoe iza ny lehibe dia avy hatrany ny olona dia manao zay moa dia efa madiniky zao madiniky ny tompo zao zao kely indrindry zao dia tsy aninona ho any sasany ilaina ny mifampahery eo anoloana n'izany rindran-damina fisian'ny lehibe sy ny kely na ny antana-tohatra samihafa ka dia mamaly ny loha hevitra iombonany FJKM sikany hoe mifampahery ny mino mba hahaizany manompo ny hafa mba hahaizany manaraka ny tompo tsy ny eo amin'ny fitadiavana ny holaharam-pahambonina ny zava-dehibe amin'izao perikopy izao fa ny fampaherezana mba hahaizana hanompo ny hafa hahaizana hanaraka ny tompo voalohany indrindrary eo anoloana ny rindran-damin'ny fiarahamonina mijery ny lehibe sy ny kely ndao sika fampahery ka hahay hanompo ny hafa andininy fa efatra amby roapolo zany ka hatrany amin'ny fahatelopolo eo amin'ny tiady hevitra ity milaza fa misy ny lehibe iza moa ny lehibe ny mpanjaka ve sa ny vahoaka dia misy samihafa fa mba haizantsika mitoetra ho mpanompo ny hafa zany ny taky ny tompo amintsika fa tsy niady toerana dia andao sika ary mba hijeriny hoe ahoana moa ny atao hoe manompo raha ity andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ity nijerena ny atao hoe manompo ry havana malala dia ny olona miezaka manao soa jereo maneny andininy fa dimy amby roapolo ary hoy Jesosy taminy ny mpanjaka ny jetilisa mampanompo azy ary zay manapaka azy no atao hoe mpanao soa
tsy ny fijerena hoe iza no ambony ambany, fa iza no afaka hanao soa. Ny tena mpanompo ry havana malala dia mikendry hanasoa ny mpiarabelona aminy. Zany no hita eto, satria ny atao hoe mpanao soa dia ilay mpanompo. Isika rehetra samy mpanompo ny Kristy, andao ary ezaka hanasoa ny hafa, hanasoa ny mpiarabelona. Amakivaky herinandro vaovao, amakivaky tontolo vaovao sika, ndao hoe mba ho mpanao soa isika ry havana malala, tsy ho isan'ny izay mpamalifaty na ikendry hamono ny mpiarabelona aminy tahaka izay efa nisy tamin'ny vanim-potoanan'ny Martiora. Ny atao hoe mpanao soa ry havana malala, anentanana antsika mba hanompo ny hafa dia tsy hafa fa mamahana ny mpiarabelona aminy. Raha miresaka ny hoe mamahana ny mpiarabelona aminy isika dia manome fiainana. Jereo anie ny toyny 5:20 fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa no lehibe, izay mipetraka inana fa sa izay manompo? Eo zany ny zava-dehibe. Raha ambara eto dia ny manolotra inana, ny mamahana dia lehibe, fa ny fanompona dia ny famelomana ny mpiarabelona aminy, fanomezana karazana sakafo. Dia mitoy zany any amin'ny andininy manaraka, fa iza moa ny lehibe, izay mipetraka inana fa sa izay manompo? Tsy izay mipetraka inana fa. Dikan'izany raha ho te lehibe isika dia andao hianatra hanompo ny hafa ka hijery izay hahavelona ny mpiarabelona aminy, hanome fiainana ny mpiarabelona aminy. Andeha isika amakivaky izao fiainana izao hanahaka an' Jesosy-Kristy izay ho mpanompony izy rehetra. Indray andro rehefa naharitra ny fampianaran'i Jesosy-Kristy tao an-tendrombohitra dia niantso ny mpianana izy hoe omenareo hanina izy. Ndraonona any ampodiny antsoiny ny mpianatra tamin'izany fotoana izany izara izay ananany, ary dia tsarotsika fa rehefa nizara izay nananany ireo mpanaradiany tompo dia nananamby ampy ny nomeny mihoatra ny 12 sobika ny sisa nomeny ny tompo. Ry afaka malala, ny tena mpanompon'Andriamanitra matoky ndao ifampahery izara fiainana ho an'ny hafa, izara izay eo an-tanany. Maro ny asa tanterahan'ny fiangonana na ao amin'ny asa sosialy zany na amin'ny fanompona samihafa, ary ny zara fiainana dia endrika tararintsika tao amin'ireo Martiora. Fa ino? Fa raha tsy misy maty sorona ho an'ity nosin-drazantsika ity, tsy ho tafajoro, tsy ho tafatoetra toy izao ny fiangonantsika. Sofa nisy raha salama maty, sofa nisy raha manan-dalàna izay nanolotra ny zanany tao akibo ka nampidirin'ireo izay nanohitra ny fivavahana ho mainy hafa ho antom-pijoroan'ny fiangonana. Isika ry havana malala dia mahatsiaro izany fanomezana lehibe velona ho an'ny hafa. Dia indreo mitsangana etsero ny fiangonana ny Martiora, ny fahavelomantsika anio dia nisy nanolotra ny ainy mba azahoantsika miada-pinaritra. Ary ny atao hoe manao soa raha tohizana ihany ny vaky tena dia ambaran'i Jesosy-Kristy eo amin'ny andininy manaraka, andininy 7:20, 7:20 sy ny 7:30. Ary ianareo no maharitra manaraka tamin'ny fakapanahy izay miatramiko, koa izaho dia manendry fanjakanao anareo tahaka ny nanendren'ny raiko hoa mba hihinana sy hisotro ao amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana tsara ny firenena Israely 12. Zany hoe ny olona manompo ry havana malala dia miomby mpiainana
ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eto revana malala dia sariny amin'ny fanasan'ny tompo no ambarany Jesosy Kristy. Ny tenina mpanompo dia ampahirezina mba hiombi-piainana amin'ny Jesosy Kristy, tsy samy haka ho azy eo anoloanany izay fiainany andavanandro, fa mba hanatanteraka kosa ny fiombonam-piainana ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy handeha hanao izay ataony, fa mba hanaka ilay efa nanolotra ny ainy mba hamonjy izao tontolo izao. Ry fiangonana malala, zany no atao hoe mpanompo miombi-piainana, miarabelona amin'ny Jesosy Kristy. Koa raha te ho lehibe isika dia tsy maintsy miombi-piainana amin'izany mpamonjy izay tena lehibentsika. Isika rehetra te samy manaiky fa Jesosy Kristy no arantsika. Jereo anie ny fiainan'ny rasalama Martiora manaraka andiny Jesosy Kristy izay efa nandeha ho amin'ny fahafatesany, maty teo amin'ny azy fijaliana. Ilay Jesosy Kristy neken'ny rasalama Martiora tamin'izany, ka dia niombi-piainana tamin'izy eo an-dalana andehanany hiatrika ny fahafatesany. Ho le fonina eny am-bopotsy no hitenenany fa hitany lalatsara ka izorany, azony famonjena ka azony mafy. Ankehitriny ny fiangonana dia mizotrany amin'izany lalan'ny famonjena izany koa, lalan'ny fanoloran-tena izay narahany Jesosy Kristy. Tena fiombonam-piainana izany, izay rehetra manompo ny hafa dia antsoina mba hahery eo amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy. Ny atao hoe mpanompo dia ny miezaka mba hanasoa ny mpiarabelona aminy. Ny atao hoe mpanompo dia miezaka mba hitondra fiainana ho amin'ny mpiarabelona aminy. Ary ny atao hoe mpanompo dia miombi-piainana amin'ilay naniraka azy. Izany no atao hoe lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa eo anoloanany izay toerana tokony hiedintsika ihany koa dia tsy vitany hoe hanompo ny hafa, fa ampaherezina isika mba hanaraka ny tompo. Ny tena lehibe indrindra zany dia izay manaraka ny tompo. Eo amin'ny andininy faharaika amin'ny telopolo ka hatrany amin'ny fahaefatra amin'ny telopolo. Inona indray ary no atao hoe manaraka ny tompo? Raha tsotsorina izany dia tahaka ny kanakana mitarika ny zanany. Indro ny kanakana mandeha eo anoloana dia indro ny zanany. Tsy sanatria fampitoviana ny biby amin'ny olona, fa sary ihany zany. Tonga amin'ny fitenenandrazantsika ihany koa no hoe ny fiainana dia tahaka ny dienomby izay izoran'ny tanany no alehan'ny tongony. Izany no atao hoe endriky ny fanarahana ny tompo. Fa rehefa tena jerena ny soratra masina, ny atao hoe manaraka ny tompo dia olona mandeha araka ny finoana. Eto amin'ity perikopa ity dia milaza Jesosy Kristy ny amin'ny tantara zany eo, ilay mpianany izay votom-pinoana ary dia zokiny indrindry teo amin'ireo apôstôly nanapa-kevitra fa hanaraka any Jesosy Kristy. Eo Jesosy Kristy no mandamina ny fomba azahoana andehanana manaraka azy. Mifampahery ny mpino ankehitriny mba azahoantsika manaraka ny tompo dia zao mandehana ary araka ny finoana. Inona ny zavatra misy eto? Indro mitenin'ny tompo, zaho mangataka ho anao, mangataka ho an'ny Simona zany a, Simona Petera, mba tsy ho levina ny finoanao, fa rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalanao. Mandeha araka ny finoan'ny fibebahana. Fa ny olona manaraka ny tompo ry havana malala tsy maintsy miova, tonga olom-baovao. Efa lasa ny zavatra taloha. Ho tonga tahaka ny Paoly apôstôly hiteny hoe tsy zaho intsony ny velona, fa Kristy ny velona tanatiko. Miova ny olona
izay manaraka ny tompo. Ny atao hoe fibebahana mantsy dia tena fiverenan-dalana tanteraka ho tonga olom-baovao manahaka ilay lehilahy nahita ny tompo rehefa nanana faniriana mba hahita izany dia zaka izy niova tamin'ny fanaony, niova tamin'ny fomba mpiainana. Ilay lehilahy zatra naka fa rehefa mibebaka dia niova nanome ary hatrany niatsasaka ny fananany azy dia nentiny nanompo ny mpiarabelona aminy. Ny olona manaraka ny tompo manderaka ny finoana aloha dia miaina an'izany fiainam-pibebahana zany, ary rehefa niova izy dia mba hampahery ny mpiarabelona e. Ilaina ety amin'izao tontolo izao ety ny mifampahery e. Rehefa mibebaka ianao dia mampaherezany hafa. Ety atany piadina isika misy ny fahavalon'ny fivavahana kristianina mikendry mandrakarivo izay anapotehana ny amin'ny fiangonana, anapotehana ny filazantsara amin'izany fotoana izany ndao hifampahery. Rehefa vonina hiverin-dalana anaraka ny tompo isika dia mba hampahery. Manatrika fanompoampivavahana iray isika dia mety miteny ane vao miala ny trano hoe ninona koa no atao hoany andany vola anao rakitra ho an'izany efa nyrakitra any dia tany saina be dehibe zavatra samihafa ampahirezo ireny ny mpiarabelona amintsika ireny fa izany ny antsona amintsika mba hifampahery hanara-dian'ny tompo. Jereo koa anie Jesokristy eto dia endriky ny fampaherezany amin'ny Petera ny filazan'ny zava-manjo azy hiaritra hatramin'ny fahafatesana. Ary dia izany no ahitanany hoe ay moa ny manaraka ny tompo dia tsy ny hoe mandeha araka ny finoana ihany fa ilaina koa ny mandeha araka ny fahavononana. Rehefa vonona ianao dia mandehana na inona zava-manjo eto dia tsy mampiembotra ny Petera Jesokristy raha milaza izy fa noho ny amin'ny fahavononana dia hoy izy eo amin'ny andininy fa 7:30 ary hoy izy tamin'ny tompoko vonona anaraka anao aho na hoany an-trano maizina na hoany amin'ny fahafatesana azy. Ary hoy Jesosy lazaiko aminao ry Petera raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia anda intelo ho tsy malala ianao. Na inona mety ho fiovana, na inona mety ho fiverenana, zava-dehibe ny fahavononana hanaraka ny tompo andeha hatrany amin'ny fahafatesana hatrany ranomaizina. Isika dia mahalala eo am-pijerenany tantara fa raha ny lovantsofony dia maty toa ny fahafatesany Jesokristy koa Simona Petera raha ny fanirian'ireo mpamono azy dia ombona ho amin'ny azo fijaliana tahaka ny Jesokristy koa izy fa saingy izy no ny fidiny hoe alaore ny lohako no ambany dia zany no sary ny azo fijaliana. Ary fotoanany vakandrivotra izao raha mandeha amin'ny lalana makany morondava iny isika dia mandalo eo mandoto dia ahita fiangonana anankiray mahita hazo fijaliana mivadika dia gaga ny olona hoe fa inondray io fiangonana io fa eo dia fiangonana anankiray mametraka ny sariny Simona Petera ho tahaka ny mpitaridalana azy dia maty nanaraka ny diny Jesokristy noho ny amin'ny fahavononana. Raha amin'izao vanim-potoana izao re misy ny fanenjehana fivavahana kristianina tahaka ny tamin'ny andron'ny ranavalina voalohany firy no mbola ho vonona hanaraka an Jesokristy. Firy no mbola vonona hanaraka an Jesokristy. Fa teo amin'ny tantarany revana malala dia nisy ane zany raha fiakarana zany mba isany izay nino ny fampianarana nentina isan'izay nandray ny filazantsara fa raha fiakarana dia tahaka ny tohatra ihany hoy ny
mpilaza ny tantaram-piangonana toy ny tohatra iakara ny hafa fa tsy tafakatra. Tohatra dia tsy tafakatra fa iakara ny hafa. Raha fiakarana dia nivadika tamin'ny finoana. Rehefa tonga ny fanenjehana, ilaina ny fijoroana hatramin'ny farany. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ry afaka malala, ny afatra amin'izao an'izao ary. Mandeha any e, ampahirezo ny mpintoanao mba hanompo ny hafa ho tonga lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ampahirezo ny mpintoanao ka mieza manao soa, mamana ny hafa, miombo-piainana amin'izay efa niantso anao. Mieza ampahery ny hafa ho hanaraka ny tompo ka handeha araka ny finoana, hitondra ny fiainam-pibebahana, hampahery ny hafa ary handeha araka ny fahavononana ao anatinao. Zay manatsofina eto miaina, aoka izy iaino izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Aratra izay eo amin'ny voninahiny Jesokristy hitsara ny velona sy maty, dia hiteny amiko, hiteny aminao ny hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely, midira ao amin'ny fanjakanao, amin'ny fanjakana efa vovoatra ho anao, hanapaka ny be ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho amintsika kosa izany fanahy ny fampahirizana izany. Amen. iombona amin'izao vavaka fangatahana izao isika. Andriamanitra ray zanaka fanamasina misaotra anao zay no ny amin'ny ity anio ity atserovanay manokana ny amin'ny ireo mpanomponao sa maty no ny amin'ny finoana
mba azaonay mampiorina ny filazantsaranao hatramin'ny fiafaran'ny zao tontolo izao. Ary de misaotra anao zay no tamin'ity fanompampiavahana ity nampahafantaranao aminay fa zava-dehibe ny fifampahirezan'ny mpino tsy hiady izay ho lehibe fa hiezaka hanompo ny hafa, hanompo ny mpiarabelona aminy, tsy ny hiady izay ho lehibe fa hifampahery ka ahatonga ny rehetra hanaraka ny dinao Jesokristy. Misaotra ary noho ny amin'izany teninao zany, hiezaka zay mba hanompo ny hafa, hiezaka zay hanaraka anao iaina ny finoana ary hanao zava-dehibe ny fanekenany amin'ny fahavononana hanaraka anao Andriamanitra ity amin'ny izao tontolo izao ity. Tompo Andriamanitra io midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zay amin'ny alalan'ny ity komity ny tsangam-baton'ny Martiora ity, miezaka mijoro vavolombelonao eo anivon'ny fiangonanao eo anivon'ny firenena. Ta io hoe ny asa ikelezany aina mba isehon'ny voninahitrao. Ta io hoe ny fijoroan'ny ireo komity isam-batan'olona ifaliany fahatanteran'ny fahalavorarian'ny fotoanany sy ny fahalavorarian'ny tetikasany ary isehon'ny voninahitra ao Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia mizotra mamonjy ny synodà lehibe ireo mpanomponao maro samihafa zay anehoan'ny fiangonanao ny fijoroany amin'ny fanarananao, ianao ny tantanan'ny dimy ary omba sy hita ireo tompona ndraiky tsara rehetra hanatrika izany synodà lehibe zany, isehony ny voninahitrao ny asa rehetrarehetra ho tanterahana ny indrindra iasa manan-kery ianao eo anivon'ny ho baron'ny synodà lehibe sy ny baron'ny komity mpifidianana. Azaonay manavao koa ny asa andrasanao amin'ny fiangonana sy ireo tompona ndraikitra rehetra hitondra ny fiangonanao ankehitriny. Misaotra anao koa zay fa efa nampianatra anay ianao mba hitondra zara fiainana ho an'ny hafa koa ankehitriny. Mangataka manokana aminao zay ho an'ny ireo izay sahirana ao amin'ny ampim-pivelomana ary mitady izay hanjara ho an'ny ampio mba azo izany, izay rehetra manaraka izao fandarana izao koa, manaraka izao fanompampiavahana izao, ianao no omba ny asa mandrara izay tanterahana. Ao anatin'ny izao fotoana izao koa misy ireo zay miaritra ny amin'ny fahoriana samihafa, dia ao ny marary, ao ny ireo zoim-pahoriana na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona. Mangataka ho azy rehetra zay tondra fahasitranana ho an'ny marary ianao, ampahery ireo mitanondrika ianao. Petsaka ny tiany angatahana ary dia eto ampamaranana mangataka manokana ho an'ny firenena izay hanjakanao ireo mpitondra sy ny vahoakany mba hitoetra eto ny fiadananao. Dia farananay vavakay amin'ny fiarana manonona ny vavaka nampianaranao ny mpianatra ao fahiny manao hoe mialohan'ny tsodrano mitsangana idera sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra isika.
raiso amin'ny fanantenanarany tsodrandro zay tondrona amin'ny anaran'ny tompo ho anareo andriamanitry ny fiadanana masina anareo samby ho tanteraka ka ho arovana avokoa ny fanahinareo ny tenanareo ny ainareo ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mba hatoky izay ny antsoanareo sady izy ihany no ahefy izany dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Ho an'Andriamanitra rery any voninahitra.